Ny teny meny Jesosy atsika dia mila anao Jesosy, izay ngamba ny tsoro. Mila anao Jesosy hiasa. Tadio fa Jesosy ny Baiboly Jesosy tsy niasa rery zany. Fa Jesosy naka olona foana, niantso olona foana. Tsika mantsy ny zavatra hitako indraindray dia ny olona ohatrany atsipony amin'ny vavaka le andraikitra. Ohatrany misy zavatra tokony ataony fa tahiny tompo, ao fa hivavaka ao anao ay. Ao fa tsy maninona fa ao fa hoentiko mivavaka. Toy izy i Jakoba hoe foanao izy izy ny finoana tsy misy asa. Ianao izy izy manana zavatra. Nefa misy olona mangataka zavatra aminao. Dia anao miteny amin'ny fotsiny hoe mamindroa mitafi, nefa tsy omenao azy izy zavatra tokony ilainy. Zany hoe misy zavatra tokony ataonao zany amin'ny asa. Rehefa natsony Jesosy ianao dia eritreretinao inona ny ilaivan' Jesosy ianao mba mametram-panontaniana izay. Sa hoe mipetraka fotsiny. Sa hoe miandry ny fahatongavan'i Jesosy any an-danitra. Hiasa. Misy asa atao. Vao nanomboka namorona ny Adama mihitsy, Andriamanitra dia avy eo nomeny andraikitra. Io izy ny sa. Manjaka eo aminy, karakarao izy. Misy taona rehefa niona tamin'ny Isaia izy dia inona teneny? Iza izy nirakay, iza ny andeha ho iratsika. Andriamanitra maka olona foana dia iny no entiny miasa. Mety izy ianao hoe ka tsy fantatry ny inona le atao amin'ny tompo, tsy fantatry mihitsy. Hoy izy Jesosy hoe be mivokatra fa mipiasa ny vitsy. Izy nareo zany be mivokatra fa mipiasa ny vitsy. Be da be ny asa fa vitsy ny miasa. Mateo 5:7. Andininy fa 5:30. Mateo 5:6 andininy fa 5:30. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro ny filazantsara amin'ny fanjakana ary nasitrana ny aretina mba nylofo rehetra. Izay zany aloha ny asa nataon'i Jesosy. Nitory, nanasitrana, namoaka demonia. Dia avy eo izy ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria napahatrainy ireo ka nafoy tonyondry tsy misy mpianatra. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa mipiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatà amin'ny tompony vokatra mba mpandehan'ny mpiasa hamoro ny vokatra. Be hoy izy ny vokatra fa mipiasa ny vitsy. Dia mangatà izy amin'ny tompony vokatra, mangatà amin'ny Jesosy zany handefasa mpiasa hamoro ny vokatra. Zao ny tenen'i Jesosy hoe, zao ny natoko 7:10 hoe, izay mino ahy ny asa ataoko no haitsika rehetra kay le izy. Ary anao asa lehibe noho izany izy satria izao mankany amiray. Haitsika rehetra izay Inona nataon'i Jesosy teo? Nitory. Dia inona nataonao? Satria ny asa ataon'i Jesosy izy ny ataon'izy, ny ataon'izay mino azy. Mino an'i Jesosy ve tsika? Ay. Dia efa nitory zany tsika. Raha vao mbola misy tsy mitory dia tsy mino an'i Jesosy zay fa aza mampandainga an'i Jesosy. Inona koa nataon'i Jesosy? Nandroaka demonia. Dia efa nandroaka demonia ve tsika? Inona koa nataon'i Jesosy? Nanasitrana amin'ny marary. Efa nanasitrana amin'ny marary ve tsika? Ny Baiboly tsy teoria fa ny Baiboly pratika. Fa be da be ny kristianina mihaino fotsiny eo izy dia mihaino dia tsy manao zavatra ao an'i Jesosy zany. Misy olona mihetsika demonia dia mitsoaka. Miantso mpiandrina, miantso paster. Fa Jesosy tsy miteny hoe izao famantarana izao moa ny anaraka ny mpiandry, miala tsiny. Izao famantarana izao ny anaraka n'izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Iteny amin'ny teny tsy mbola hainy izy.
Naisotra ava-mafaty ary izy dia tsy hampaninina azy zany. Inona nataon'i Jesosy a? Ny asa nataony dia inona no nataonao hatrizay nanarahanao Jesosy zay? Jakoba dia niteny izao, foana ny finoana raha vao tsisy asa. Nao zany raha mivavaka fa tsy mihetsika izany ho an'i Jesosy a, tsisy ninona zany, tsisy zavatra mitombo eo. Ao Israely eo magaga, Andriamanitra tena mahay. Misy rano anankiroa ranomasina. Ny anankiray antsoina hoe ranomasiny Galily. Dia aty ambanin'ny Galily any ivaratra zany, ranomasiny Galily, dia aty atsimo misy ny hoe ranomasina maty na ranomasin-tsiro. Dia io misy rano nitsoroka avy any tendrombohitra any Hermona angamba izay tendrombohitra izay, dia mivarina daholo ny rano amin'io a, dia tonga amin'ny ranomasiny Galily. Ranomasiny Galily le nanaovan'ny Petera hazan-drano, le naka hazan-drano izy le. Dia eo amin'io ranomasiny Galily io misy zavatra tsara be da be, misy voninkazo, misy voankazo, feno trondro karazany. Dia avy eo indray ny ranomasiny Galily mamoaka an'le rano, dia hoentiny midina dia manaraka ny Jordana dia tonga amin'ny ranomasina tsiro, na hoe ranomasina maty. Dia ianareo mahatonga ny anarana antsoina hoe ranomasina maty. Tsisy ninona ao fa maty daholo, tsisy zavatra. Satria manino? Ranomasina maty tsy mamoaka ninona. Tonga ao aminy ao fotsiny rano a, dia tsisy avoaka intsony. Mandray fotsiny izy a, dia tsy manome mihitsy. Ianao za ray mandray foana firy izay teny efa nitoriana taminao zay. Raisinao isan-kalahady, raisinao isan-kalahady, raisinao isan-kalahady, dia firy no navoakanao? Dia raha masitsiro ianao maty tsisy aina tsisy inina. Dia tonga indray ianao re satria maty le tao dia lasa indray ianao amin'lahy dia ameka hanao vaovao indray dia nasiany Jesosy kely indray. Dia nitazominao tao ihany dia maty indray. Tonga indray ianao amin'lahy dia ohatr'izay foana ny fiainam-panahinao. Satria manino? Tsy miasa, tsy namoaka. Tadio ny mpianatry Jesosy. Rehefa nizara mofo 5 sy azan-drano roa Jesosy dia inona no nataony? Nandeha izy aloha dia mivavaka. Dia iza nomeny azy? Ny mpianana, tsy nanome azy ny vahoaka izy aloha. Ny mpianana nanome izany ity ny mofo, dia ny mpianatra nanome ny vahoaka. Hainao toy ny Jesosy tenena amin'izany. Rehefa nandray ianao tamin'i Jesosy a, dia omeny vahoaka. Fa misy izao no mitazona mofo 5 sy azan-drano roa, tsy mamoaka mihitsy. Dia mila anao Jesosy hiasa, izay ilay tiako tenenina. Mila anao izy. Nisy taona Jesosy mifidy fitopolo-lahy. Izany hitany Jesosy hoe misy asa tokony atao dia aleo izy haniraka fitopolo-lahy. Izany hoe Jesosy tsy niasa rery zany. Nisy taona rehefa navoakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy a, natsoin'Andriamanitra aloha Mosesy. Izay aloha ny etapy voalohany raha te hiasa amin'ny Tompo. Ianao ve aloha efa niona tamin'i Jesosy? Dia rehefa natsoin'Andriamanitra Mosesy dia lasa izy nitory. Afaka ny olona. Dia rehefa afaka ny olona, taraina amin'ny Mosesy ny olona. Ny olona moa izay foana e. Ino moa efa teneniko foana. Mosesy foana. Any Mosesy foana ny olona mandeha isan'andro mitantara ny problème maro samihafa. Milahatra ao izy ny tenin'Andriamanitra mandra-paraina mandra-pariva. Izany hoe Mosesy rery zany ny baby ny olona eninetsy. Dia mazefatra be le izy. Dia tonga amin'izay ny rafozan'i Jetro dia hoe tsy mety ataony aty Mosesy a. Ianao izy ho reraka amin'io. Raha vao olona ray foana no manao zavatra rehetra, reraka izy mifarana. Dia hoy izy Jetro hoe misy fidiana izy loha olona, dia zarazara eo ny asa. Dia raha misy izy zavatra kely, dia ireny ihany dia efa mahava azy. Fa izay zavatra sarotra no aoka, vahanao ny olana. Fakitsay kely izay tantara izay. Izany hoe na Mosesy koa izany tsy nandeha rery izany fa nila namany. Sao dia eritreretintsika fa vitantsika rery ty asa eto am-bobao ety hoe vitako rery, mila olona tsika. Exodosy toko fa toko fa 7. Exodosy
7 andininy fa 17. Exodosy 18:12. Ataoko amin'ny andininy 17. Ary noho ny maraina dia nipetraka hitsara ny olona Mosesy ka dia nijanona teo anatrehan'ny Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitandrafozan'i Mosesy izay rehetra nataony tamin'ny olona dia hoy izy, inona izao zavatra ataonao izao amin'ny olona? Nahoana no ianao rery no mipetraka ary ny olona rehetra kosa no mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozana, satria mankaty amiko ny olona anontany an'Andriamanitra. Raha misy manana ady dia mankaty amiko ka mitsara azy rotonta aho dia mampahalala azy ny didiny sy ny lalàna. Ary hoy rafozan'i Mosesy tamin'ny, tsy tsara ho zavatra ataonao zao, samy horeraka mihitsy na ianao na ny olona miaraka aminao zao fa mahavisatra loatra izao zavatra zao ka tsy zakanao irery ny anao izao. Dia eo amin'ny andininy faha 20. Ary mizaha amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra Andriamanitra dia lehilahy izay marina tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy arivo, mpifehy zato sy mpifehy 10 ary mpifehy azy. Ary aoka ireo niary tsara olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao. Fa ny ady madinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainao ihany, ho tsarainy ihany dia ho maivamaiva kokoa aminao izany ka dia ara-mitondra aminao ireo. Izany tsika mahita fa nanomboka nisy olona nandray anjara, tsy Mosesy rery nitondra fiangonana. Izy amin'izay izy maivamaivana ny asa. Nisy fotoana rehefa nandeha iniran'Andriamanitra hoe andeha hiady Joshua sy Mosesy. Dia izao voasoratra, mandana izy hiadivo ny Amalekita. Dia nandeha niady tamin'ny Amalekita. Joshua no teny atafika. Dia Mosesy, Arona sy Ora teny atapon-tendrombohitra. Dia naka ny tanany izy dia nampiakary Mosesy ohatr'izao ny tanany. Dia rehefa niakatra ny tanany dia voasoratra hoe nandresiny teny atafika. Fa rehefa nidina ny tanany dia ndresiny teny atafika. Dia tamin'ny voalohany i Arona sy Ora tsy nanao mihitsy. Mosesy rery ny teny tanany. Dia reraka izy. Satria izy rery ny manangan-tanana. Fa rehefa avy eo amin'izay nampian'izy roalahy dia nitohanany. Dia lasa nandresy ny zanaka. Inona tiany Jesosy teny amin'izany? Ohatr'izany ny ara-panahy. Misy mandeha tafika, misy sur terrain, misy mandeha mitory, misy mandeha. Fa tsy nandeha rery ireo, fa nisy nanohana tao ambadika. Tsisy ny ravoravo tanana izany. Raha vao tsisy amin'ny Mosesy ao ambadika, ianao mety hananeritreritra be zara angany dia hitory ary. Raha vao tsisy manohana anao izany. Raha vao tsisy namakahery ianao, raha vao tsy misy olona ilainao, misy zavatra mety ilainao ange. Resy any atafika any ianao. Izany hoe adidintsika rehetra no mitory ny filazantsara. Exodosy 17. Andininy 9. Ary tonga ny Amalekita ka nitady ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Dia hoy Mosesy tamin'ny Joshua, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Rapiso dia hijoro tapony avoana aho ka ny tanany ten'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Joshua dia nanao araka izay fanolazay Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona ary Ora kosa niakatra tao tamin'ny tendrombohitra. Ary nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Ary napidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia naka vaty izy ireo lahy ka nataony tao amboniny nipetrahan'ny Mosesy. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka niray tamin'ny tanany alila, ary ndray kosa tamin'ny tanany anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pamaty masoandro. Ary Joshua nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelatsabatra. Mandray anjara daholo eo amin'i Jesosy fa tsy mandray anjara izany. Adinareo tamin'ny nanaovana ny tabernakely. Iza nanao ny tabernakely? Mosesy tsy nanao tabernakely. Mosesy nahazo vision tany an-tendrombohitra fotsiny. Raha maka ny tantara nareo. Fa avy eo Andriamanitra niteny azy hoe misy any Oliba. Dia avy eo nitory izy dia tonga ny olona rehetra. Dia ireo olona ireo nanao ny tabernakely, nanome ny zavatra araka ny izay naipony. Samy nandray anjara daholo, tsy atery .
raha manao asan'i Jesosy tsisy atery zany. Raha misy miteny anao zay anao zao dia mila mandoa an'izao daholo, tsy izy zany. Akitsika kely zay Exodosy. Numéri. Exodus. Azafady Exodus 35. Exodus toko 5:30. Andiny 20 tonga dia vakiako. Rehefa avy nahazo fanambarana tamin'Andriamanitra 70 andro 70 alina Mosiasy dia niteneny tamin'ny zanak'Israely dia zao moa voasoratra andiny 20. Dia niala teo amin'ny Mosiasy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ary samy nanatiny izy dia izay rehetra nampazotony fony ary izay rehetra nampirisiany fanahana ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah anaovana ny tranolay sy ny fanompona rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. Dia andiny 5:20 ary ny vehivavy rehetra izay endry dia namolony tamin'ny tanany ka nitondra ny novolesiny dia ny manga sy ny volomparasy sy mena ary ny tongony sy ny fotsy madinika ary ny vavy rehetra izay nampazotony fony tamin'ny fahendrena dia namolo ny volonosy. Ary ny zanak'Israely nitondra andiny 7:20 ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra sitrapoan'i Jehovah dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay nampirisiany fony hitondra izay anaovana ny zavatra rehetra nandidiny Jehovah any Mosesy atao. Lehilahy rehetra izy ny vehivavy rehetra fa zao fotsiny ny condition nampirisiany fony. Zay ihany zany ianao zay vao mahazo manao ny asan'ny tompo fa tsy atery. Tsy am'faneriterena hoy izy Paul fa zay manome sitrapo ampifaliana ny tiany tompo. Io tsy voatery vola, matetika mantsy rehefa miresaka an'ity dia ny olona miteny hoe vola. Tsy vola zany, fotoananao zany mbola zava-dehibe. Ny sasany misy moa tsy isy fotoana dia aleo mandefa vola. Zay koa ratsy zay. Satria zay ilay tsony hoe miala andraikitra. Ny vatanao ny tena tokony fanatitra voalohany indrindra zay ny tenenin'ny Baiboly hoe atolory ny tenanao ho fanatitra velona dia fanimpopana mety ataonao zany. Hainareo zany fanatitra. Atolotra ny fanatitra. Zany fanatitra zany andeha hivonoana. Zay ny dikany amin'ny mamaky Leviticus. Andeha hivonoana. Zany hoe rehefa miteny Baiboly atolory ny tenanareo dia vonoana ny tena zany. Inona ilay tena? Nofo. Zany hoe raha vao misy an'izany hoe manery anao zany aloha avy ny adity fa fetin'ny taranaka zao mila miantoka karao daholo. Halan'ny olona fanatitra Jehovah. Fakitsaka kely izay tantara zay. Samuela voalohany. Andiny faharoa. Samuela voalohany toko faharoa vakiako. Samuela voalohany toko faharoa vakiako. Andiny faha 12. Andiny faharoa 12. Ary ny zanakely dia tena ratsy fanahy, tsy nalalan'i Jehovah, ary izao ny fanao ny mpisorona tamin'ny olona. Ely zany mpisorona be tamin'izany. Dia ny mpisorona, ny zanaka ny mpisorona be rehetra ny antsoina hoe mpisorona. Tsy misy mahazo manantona n'Andriamanitra misy tamin'ny testamenta taloha fa tsy mpisorona. Makao amin'ny tranolay masina sy masina indrindra moa mpisorona be ihany. Zany hoe misy olona zany ao amin'ny tabirina kely, misy olona zany manao fanipaom-pivavahana, misy olona zany mpisorona. Fa voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nahalalan'i Jehovah. Zany mety misy zany ankehitriny izao olona manao asan'ny tompo, pastera, mpiandry, evanjelistra, fa manino tsy mahalala an'Andriamanitra. Inona amin'izay ny ataony rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra? Io zavatra io. Raha misy olona mamono zavatra atao fanatitra dia avy ny zatovo mpisorona nitondra fitrebika ary telo rantsana teny tanana. Raha mbola nandrahoana ny hena dia natsondro ny tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika na tao anatin'ny fandrahoan-kena na ny vilany lehibe na ny vilany ka izay rehetra azy ny fitrebika tao dia nalay mpisorona ho azy. Ary zany ny fanao tao amin'ny tanin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Ary raha mbola tsy nodora ny fofona ny sabory, ary tsy mbola nodora ny fofona ny sabory dia avy ny zatovo mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy
namono zavatra tao fanatitra hoe omeo hena tsatsika ho ampisorona fa tsy aka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Ary raha misy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabory dia amin'izay vao alainareo izay sitraky ny fonareo dia novaliany hoe tsia fa omeo ankehitriny izao ihany fa raha tsy izany dia alaiko akeriny. Ka dia lehibe indrindra ny heliko ireo zatovy ireo teo anatrehan'i Jehova satria halan'i Jehova mifanatitra, halan'ny olona mifanatitra tao, halan'ny olona mifanatitra ho an'i Jehova. Ireo zany le olona maka-keriny fanatitra. Raha hitory amantsy amin'izao asa zao hoe mila olona Jesosy na fitoriana filazantsara na fanohanana ara-bola na ara-pitaovana ninninina tsy antery le araky ny teo izay naprisian'ny fony sy ny fanahano izy fa reto manao antery. Nisy taona moa zay zavatra niainako mihitsy tamin'izany vonjen'i Jesosy zany dia avy eo nandeha tany fahatany lavitra tany dia mivavaka tamin'izany mbola tsy dia narisika loatra hoe tory filazantsara. Ny indray andro izay amin'izay nisy olona ohatrany hoe andeha tory filazantsara dia niteny zany le paster hoe manasa antsika mba hanohana le olona tory filazantsara ny ambanivola dia izay fotsiny moa dia ianao zany ohatrany naprisian'ny tompo amin'izay. Ka efa fantatra ihany tamin'izay le atao amin'ny paster dia nidina tanaty valopy le izy. Fa ny zava-nisy dia zao nazorin'ny paster atao anaty valopy le izy dia nalain'ny paster ao anazy. Zay le antsoiny hoe mpitondra maka-keriny. Dia nanomboka tamin'izay tsy manohana asan'ny tompo amin'ny zavatra tsy fantatro izany. Dia nio ny olona tohananao fa alainy akeriny io. Indray tsika manohana ny miasa tsy tokony tohanana. Avy eo izy mividy zavatra tsara tarehy. Tsy ratsy akory manana zavatra tsara tarehy. Fa mila olona Jesosy amin'ny asany. Zao koa ny tenen'ny ten'Andriamanitra tsika hozy izy dia tena iray. Tenan'i Kristy vatana. Izany hoe vatantsika io dia misy ifandraisany amin'ny ara-panahy. Misy ifandraisany amin'ny ara-panahy io vatantsika io zany hoe fakitsika ny ten'Andriamanitra Korinthiana. Tsisy ohatrany hoe tanana mandeha irery zany. Hoe iny ny tanana fa iny fa lasa ny tanana. Tsisy an'izany. Raha te hihetsika io tanana io mihetsika ny tongotra aloha vao mihetsika daholo ny vatana satria ny tongotra irery koa lasa dia ny loha adiny. Tsy miexiste zany. Zavatra ataoko adaladala ohatry zany izy azahoanareo sary azy. Ohatra anankiray aka ohatra. Nandeha dia nahita hotely tsara be, misy sakafo tsara be mihitsy eo. Hita amin'ny masoko izay. Izany hoe nahita voalohany dia niny maso. Dia rehefa te hihinana ny vava, inona no atao? Na ilendalenda fotsiny eo io tsy afaka mihinana izany. Fa tsy maintsy mandeha ny tongotra aloha. Dia rehefa mandeha amin'izay ny tongotra dia inona ny zava-misy? Tsy afaka mihinana koa ny vava. Lasa indray ny tanana aloha maka sotro vao mihinana. Dia rehefa vita izay dingana izay vao sakafo daholo ny vatana iray manontolo. Nareo tiako tenenina. Fakitsika Korinthiana. Korinthiana voalohany toko 12. Korinthiana voalohany toko 12. Andininy 12. Fataka ny tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jetilisa na andevo na tsy andevo. Ary isika rehetra dia samy nampisotroana ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra anao hoe satria tsy tananao dia tsy momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza izay fandrenesana? Ary raha fandrenesana avokoa, aiza izay fanombolonana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Dia 7:17 dinganiko hoe
Ary ianareo ny tenany Kristy fa samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany eo aminareo, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manarakaraka fahagagana, dia fanomezana hoety manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mampianatra va izy rehetra, manao fahagagana va izy rehetra, manao fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra. Tiany Jesosy tenena mihitsy dia zao, ohatr'an'io tsika tena. Inona moa maso? Ka ohatra tsotsotra aza honareo. Maso zany mitsinjo lavitra, mijery lavitra. Mafy zany raha raha-panahy zany dia olona mitarika, manana vision. Misy taona misy olona manana fahitana atao amintsika, misy taona misy olona manofa, misy taona misy olona metraka an' Jesosy hoe zao ny tanjoko tiako atao. Io tsy tenen'i Jesosy amin'ny rehetrarehetra. Rehefa nentin'i Jesosy tany an-danitra anie Mosesy rery ny tena tendrombohitra fa ny vahoaka ny andro taty ambany. Maso olona atao hitarika, mpitily, mitsinjo lavitra. Pastera izay napetraka ny tompo amin'izany. Hoy Jesosy hoe raha mazava hozy izy nijereny masonao dia mazava daholo ny tenanao rehetra. Fa raha maizina kosa hozy izy nijereny masonao dia maizina daholo ny tenanao rehetra. Dia raha maizina hozy ny fahazavanao anatinao dia manahoana hozy izy zany fahazavanao anatinao zany. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe misy ny jamba mitarika jamba. Olana toa hitarika fa tsy mahita. Dia normalina raha mikorotana daholo izy mianakavy satria manina rehefa mandeha ny tongotra dia midona atsy midona ery lavo satria manina le olona atao hitarika tsy mahita tsara. Jambo tsy misokatra amin'ny masony. Raha iteny sofina indray koa zao tsika dia ohatra izany. Sofina izany ataonao ienoana. Izany hoe mety ministeranao mety resaka inona reno ampidirina discernement mety maheno zavatra vao maheno fotsiny ohatra ny hafahafa izany toriteny izany tenga mantsio zareko amin'ny olona fa hafahafa be. Misy olona miheny Jesosy resaka mahay ohatra izany hoe discerner izy. Fantany fotsiny raha vao miresaka le olona tsy ara-baiboly zany tsy sitrapony tompo ty. Zany kosa tsy resahako amin'ity fa zao. Dia raha venao koa marenina dia mihinan-kina-poana. Ohatra, manamaso tsara ianao fa zao. Tapenao ny sofinao dia misy sakafo dia teneniko hoe misy poziny io. Tsy hainao ny teniko hoe misy poziny io fa sakafo tsara tarehy dia hohaninao ihany. Satria anao eto fitsiriritana fotsiny. Be da be ny olona ohatr' izany tsy maheno. Tsisy discernement. Dia izay sakafo tonga eo sakafo ara-panatonga eo dia tsy salama amin'izay. Inona ny vava atao hiteny. Ministeranao ve vava? Mitory, mitondra teny, miresaka, mampianatra. Fa tsy ny tanana akory miteny fa tsisy feo mivoaka io. Tiana tenena dia ny ten'Andriamanitra teo le hoe eo amin'ny toerana samy nametrahan'ny tompo azy. Raha ny tongotra nentinao manoratra tsy soratra mivoaka. Satria tsy amin'ny toerana izay. Inona ny tanana? Tanana izany fifandraisana, mandray, miarahaba. Mety hoe ministeranao zany. Moramora aminao mifandray amin'olona. Petraka eo fotsiny ao tonga dia alezy be le olona miresaka aminao. Azanao tsara, tsy sakana. Ministeranao mety tongotra. Inona ny tongotra? Mandehandeha, hirakiraka. Izany rehetrarehetra izany miara-miasa daholo vao vita ny asan'ny tompo. Ary tandrena fa rehefa tongotra ianao zay hirakiraka mijoro tsara. Satria ianao hivezivezy be. Ka rehefa hivezivezy be ianao vao misy zavatra ianao ka tsy mijoro tsara ianao lavo. Satria ianao zany mety dangereux satria ianao mety hiresaka any amin'ny olona aty. Dia nisendra miady-hevitra kely ianao ka tsy mijoro tsara, tsy tsara fototra. Menjery eo ianao. Ny zavatra rehetra io misy taona Jesosy io tena mahagaga. Zavatra rehetra ara-baiboly io ny zavatra rehetra iainantsika io dia misy heviny ara-panahy daholo. Rehetrarehetra tonga dia ataoko hoe rehetrarehetra. Misy taona ianao mety nify, mety vavony. Miasa daholo zany fa tsy hitanao. Ny tena miasa raha dia le tsy hita. Na matory zany ianao midoboka io fo io. Dikan'izay misy mihetsika ao. Fa tsy hoe eto dia izay ny tena miasa be. Misy miasa be ao ambadika ao tsy hitanao manohana be. Misy miasa be any tsy hitantsika maso any. Fa vava fotsiny ny eto. Nify zany sy ny vavony zany mitsakotsako. Raha vao maherihery zay ny sakafo na ohatra hoe mangahazo be. Dia mila tsakotsakoina tsara.
dia avy eo rehefa tonga amin'ny vavony mbola torotoronina tsara zay vao manino miparitaka amin'ny vatana ray manontolo any amin'ny raha zany hoe mety misy taona ianao mitory a za ko ohatra mitory maheriheriery le teny mafimafy toto le teny zakany olona tsy azo telona dia ianao mahay mandamina tsara hoe ohatra izao ny tianytenenina ainao zany mahay mampianatra sy mampalemilemy azy aiza ny anjaranao amin'ny asan'ny tompo sa te ho vava daholo ve raha vava daholo izy ny ten'Andriamanitra dia aiza tsony ny fandrenesana vava tsy mahavita tena tongotra koa tsy mahavita tena tanana koa tsy mahavita tena dia izao ny tenin'ny tompo amin'io raha mamaky an'io ihany nareo izay kelikely kokoa izy no membonahitra kokoa dia raha ohatra izy ka misy anankiray momba ny tena mena voninahitra dia miara-mifaly daholo ny tena rehetra jerevana hoe ohatra momba ny tenantsika farany kely ohatra izao ny sofony ravitsofony raha vao asianao kaviny io dia faly be ny tena ray manontolo nefa kely amin'ny momba ny tena izay madinika zany membonahitra izay foana koa Jesosy raha ianao zany hoe ho lehibe meny Jesosy don meny Jesosy dia mpanompo ianao zay zay ny problème firenetsika ny lehibe tsy mpanompo fa tompono kereny raha mpianakaviana nge raha mpianakaviana io raha otrano io tsy maintsy mivoaka otrano mitady vola ny rem-pianakaviana koa ohatray satria maniny lehibe izy inona ny ataony mame sakafo ny zanany fa tsy isy zanaka nandeha nitady vola ho an'ny ray aman-dreny zany amin'izao aloha efa misy zany satria mafy ny fiainana efa mivadika tsika fa ny tena izy zay le lozika eo izy ny tomba inona nataonareo mihoatra noho ny sasany teny zavatra be da be momba ny jetlisy izy dia efa nytenenina izay ny mpianany hoe inona ary nataonareo mihoatra noho ny sasany sa nandray fotsiny fa tsy manao asan'ny tompo mihitsy inona ary mahatonga ny olona tsy manao asan'ny tompo inona zao mahatonga anao tsy manao asan'ny tompo inona natonga na tsy nanao asan'ny tompo dia ny baiboly ihany mamaly azy matetika rehefa misy olona ao amin'i Jesosy dia matahotra ny olona nitory an'i Jesosy zany indrindra raha vao nandray an'i Jesosy zany izy za aloha mbola tsy mitory fa menatra za matahotra ny réaction'ny olona raha menatra nareo izy Jesosy dia menatra koa amin'ny rehefa tonga ny andro farany nisy taony Jesosy nanao fanoharana izy misy mpanjaka ao izy fakitsika Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 andiny 7:12 Matthieu 5:20 andiny 7:12 fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananana koa ny anankiray ny meny talenta 5 ny anankiray 2 ary ny anankiray 1 samy araky ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy eo aloha ny fanjakan'ny lanitra zany eny eo amin'i Jesosy zany dia ohatran'izao nisy ozy izy olona handeha ho any tany hafa dia niantso ny mpanompony niantso iza le mpanompo tsika zany iza le olona Jesosy nandeha taizy Jesosy nakany an-danitra dia talohany izy nakany an-danitra ny teny tampehatra mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra nahazo diditsika zany manomboka teo rehefa natsony tompo ianao dia tadio io converti ianao tamin'ny vina nandrainy Jesosy ianao tamin'ny vina niantso anao izy dia nanolotra azy ny fananana koa ny anankiray ny mentaleta 5 ny anankiray 2 ny anankiray 1 zany hoe io talenta io koa tsy mitovy mety nisy nazy be misy nazy kely be iza ny natonga zay tsy za fa izy Jesosy satria manino samy araka ny fahaizany avy zany hoe vitan'i Jesosy zany hoe raha ito zao ngamba meko anito zao aloha mbola zakany ito efa nahazo kosa zao ny meko anio dia aza miteny ianao tsy hitako zay ataoko atao amin'i Jesosy tsy fantatro mihitsy re zany zay ataoko Jesosy inona re ny asan'ny tompo hoe mampandainga an'i Jesosy ianao misy taona na ohatr' zany inona raha ny ataoko mba mivavaka ihany efa tsy hitako inona zay atao torina hoe mila miasa Jesosy mila miasa amin'ny tompo mitory filazantsara tsy hitako le izy satria naniny tsy nietsika mihitsy fa reo rehetra nandray 5 sy 2 nietsika
dia rehefa nietsika izy dia nitombo fa ilay nankiray nandray kely tsy nietsika mihitsy fa nalevony le izy. Izay ilay tena ke matetika ny olona tsy mahasahy mitory an'i Jesosy dia izay nandray kely mbola kely fa vetivety ihany za tsy mitory za mba mamenatra be zany. Alevinao ilay talenta. Rehefa nanala devoly Jesosy ilay tany Dekapoli ilay tamin'ny heriny dia voasoratra mihitsy hoe lazao izy izay nataon'i Jesosy taminao. Ny Samaritana rehefa nitorian'i Jesosy tao anatin'ny fotoana foy lasa iny niazakazaka dia nakao tanàna mandehana fa zao Mesia fa zao ngamba ny zavatra lazainy anaty daholo ny zavatra rehetra. Zany ianao mila mitory. Inona nataon'i Jesosy taminao? Dia voalaza amin'io mihitsy moa rehefa tonga amin'izay Jesosy dia zao ny tenin'i Jesosy olona meny nefa tsy nietsika mihitsy. Matthieu 2:20. Andininy fa 9:20, 5:20 atao hatramin'ilay 4:20. Fa noho nanantona kosa ilaina indray talenta iray dia nilaza hoe tompoko fantatra fa olona mila voatsiary ianao mitsinjiny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanafahanao. Dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao amin'ny tany indri lasanao ny anao ary ny tompona malika anao taminy ny mpanompo ratsy sady malaina zany kamo. Ry mpanompo ratsy izy sady malaina. Fantatrao izy fa mitsinjiny amin'ny tsiny sasara koa. Fantatrao izy fa mitsinjiny izay tsiny sasara manangona amin'izay tsy nanafahako. Rehefa tonga Jesosy io rehetrarehetra io na manaiky ny tompo na tsy manaiky na any amin'ny jetilisa na any amin'ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao na ao amin'ny fanjakana kristiana verinao aminy daholo rendre raconte rehetrarehetra na filoha ianao na iza zany. Inona koa mahatonga ny olona tsy manao asan'ny tompo? Tsy manetry tena, miavonavona. Satria miaraka amin'i Jesosy mamenatra. Ao koa fantatsika izay fa raha vao miaraka amin'i Jesosy zany tsisy laza ho anao zany. Averiko indray mpandeha. Raha vao miaraka amin'i Jesosy zany tsisy laza voninahitra anao zany fa menatra ianao. Io olona io andrabiraby ianao eny an-dalana. Lazainio ianao fa pastera, miseo masina, teneny zavatra maro samihafa. Donc raha mitenana menatra dia tsy isa hitory an'i Jesosy. Tsy haiko hoe baibolina vakianao fa mety tsisy an'izay ngamba. Tadinareo Josefa vadin'i Maria. Izao ny fandehan'ny tantara. Rehefa nanaiky Maria izy fofombadin'i Josefa, nanaiky ho vadiny dia hita fa nitoedraza tamin'ny fanahy masiny Maria. Ary Josefa izy izay lehilahy marina tsy tia hanala baraka azy dia mikasa ny hametraka azy mangingina. Dia hozy izy ny anjely taminy aza manatahotra ny hampiakatra amin'ny Maria vadinao fa avy amin'ny fanahy masina. Dia avy eo moa ny vadiny ihany izy. Tiana tenena miny dia izao amin'ny lalàna ny Jiosy raha vao manaiky izany eo fofombady fiancé efa vady izay. Fa miaraka nareo fa tsy miaraka io fa efa manaiky eo amin'ny fiarahamonina izy vavolombelona. Dia anatin'ny fotoana iny be voka tampoka ny Maria. Grave be zany amin'ny Jiosy. Menao efa vadiko nefany be voka. Ny tena marina fa baraky Josefa. Ny niaraka tamin'ny olona ny vadiny. Dia izy koa endry dia mikasa ny hametraka azy mangingina. Vao nanomboka fotsiny zany tantaran'i Josefa i Jesosy dia efa nitondra henatra aloha zany Josefa. Teo amin'ny fiarahamonina niaraka tamin'ny olona efa tsy zanany ane le ao e. Grave be fantazomy Josefa foana satria izy nanana vision e. Zay ilay izy fa izay ataon'ny olona tsy manina. Ary izay mahatonga nareo tsy maheno tantaran'ny Josefa intsony raha tsy après an'izy 12 taona. Satria mety maty talohan'ny fotoana izy. Satria Jesosy tsy zanak'i Josefa. Ary tsy voateny eo mihitsy zao anaty baiboly verify eo fa zanak'Andriamanitra. Fa raha vao mitondra ny Jesosy fotsiny ianao, tonga ny vahoaka anaraby, tonga ny vahoaka hiteny ianao dia mitondra latsy ianao raha vao miaraka amin'i Jesosy zany. Ny sasany ray amin'ny anio misy an'izay tantara zay. Izao ny voasoratra. Nipitehan'ny Nabokadinezara mpanjaka ny tanàna. Potika ny tanàna tsy isony, lava ny tempoly, rava ny manda. Dia rehefa rava amin'izay, tonga ny fitopolo taona araka ny faneken'Andriamanitra, averina amin'ny tany ny Jiosy. Dia rehefa naverina tamin'ny tany ny Jiosy, naniraka izy an'i Ezra, naniraka izy an'i Néhémie, naniraka izy an'i Zerubabela. Dia ny vahoaka rehetra tamin'izany raha ina hoe andao averina ny rava.
andao amboarina ndray manda zay le asa zay tsy nemirerina anao an'izany tsy ezaraha fa raha mamaky ny tantara reo samy nandray anjara daholo tao dia teo mifandraisana anjara teo amin'izay nahitana karazan'olona vakitsika zay Néhémie toko fahatelo Néhémie Néhémie toko fahatelo andiny voalohany dia nitsangana Elisaba mpisorona be sy mpisorona lalàna ka nandrafitra amin'ny vavahadin'ondry dia nanamasina azy izy ka nandasaka ny lela vavahadiny hatramin'ny tilikambo ka hatramin'ny tilikambony ananela no nohamasinina zany hoe ny asa natao voalohany dia nanatsangana amin'ny vavahadin'ondry misy dikany lehibe io misy dikany be mihitsy io ary nanao azy tsy izy afa mpisorona fa antsika nataon'i Jesosy ho mpisorona dia zany hoe ny asa tsika fanjakam-pisorona Petera miteny an'izay Apokalipsy miteny an'izay ny asa zany dia iny vavahadin'ondry dia tadio ny tenin' Jesosy zany vavahadin'ondry ozy izy zany hoe ny asa voalohany dia fitorianan'i Jesosy dia avy eo amin'izay samy nanamboatra manda ireo samy miaraky ny karazany avy dia vakitsika nge ary manarakaraka ireo dia nandrafitra koa mponina tany Jeriko ary manarakaraka ireo indray dia nandrafitra koa Zakora zanaky Imri ary ny vavahadin'ny kazandrano dia narafitry ny zanaky ny Anesa Asena izy nandatsaka ny rainy sy ny lela vavahady mba amin'ny hidiny sy ny vavombony ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Meromota zanak'Ori zanaky Hakoza ary manarakaraka io dia namboatra koa Misolama zanaky Bereky zanaky Mesezabela ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka zanaky Bana ary manarakaraka io dia nanamboatra koa Tekoita nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nety nampiondrika amin'ny voziny ho amin'ny fanompoana ny tompony misy olona zany ambonimbony teo aminy dia tsy nety niondrika anao asa zany hoe olona ambony zany manakaja manakatao jereo ianao raha mahita manakaja manakatao mandray angady zany na rehefa misy asa hoe mila miasa ho ny fokotany sy ny fokon'olo tsy mandeha makany satria manino ambonimbony kokoa za tsy miondrika any zany za tsy any dia amin'ny asan'ny tompoko ianao manao an'izay za tsy hisahirana za tsy te hisahirana miavinavina ianao raha izay manambony tena fa ny asan'ny tompo zavatra gidragidra be mihitsy mila fanetretena be dia raha vakitsika any tantara io dia zao indray andiny fafolo ary manakaraka io dia nisy nanamboatra koa Jeday zanaky Aromafa dia teo amin'ny tandrifon'ny tranony any zany hoe misy olona koa zany ianazy ihany azy ny ataony fa izy tsy manampy anao zany inona ny ataonao zaho ny batalé any iny any tsy mandray andraikitra hafa mihitsy fa raha mamaky ny tantara io dia zao mbola zany Néhémie vakitsika Néhémie toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo Néhémie toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo ary hoy izao tamin'ny manakaja sy mpanapaka ary ny vahoaka sisa be sady malalaka ny asa ka dia misaratsara ny ambony manda isika ka mifanalavira be ozy izy ny asa sady malalaka dia aloha samy miparitaka dia samy mandray an'izay tandrifiny zay le tena nke raha ianao miteny hoe tsy mahita tao zany eo amin'i Jesosy mampandainga baiboly ianao angatao amin'ny tompony zay le teny hoe be mivokatra fa mpiasa mivitsy angatao izy any amin'ny tompo mivokatra dia izy andefa mpiasa fantatrao io rehefa avy eo na tena nangatahako mihitsy dia Jesosy tadidinareo le nampianatra mivavaka dia raha zavatra ohatr'izany nangatanao an'i Jesosy dia omeny inona re Jesosy ny tena mba asainao ataoko inona reny Davida moa ny teny an'izao mihitsy inona izy ny avaliko amin'i Jehovah no soa nataony tampoka zay koa ny problème ray mahatonga ny olona tsy manao asan'i Jesosy mantsy tsy mahafantatra ny soa nataon'i Jesosy taminy
ohatra lasa toriana foana le azo fijaliana lasa klasika tsisy tsirony tsoa lasa matsatso. Nisy taona nisy fariseo napetranon' Jesosy. Rehefa napetranon' Jesosy io fariseo io le nitoriana tamin'ny heriny de tonga de mipetraka koa le fariseo. Nandrain'i Jesosy izy amin'io fa mipetraka. Miala va ny olona mpanota. Tonga inona indray nataony? Lasa izy nanasa ny tongotry Jesosy tamin'ny ranomasina, nanositra menaka, nifafany tamin'ny volondoha, nanao asa be ho an'i Jesosy. Le fariseo zany le mivavaka, mandeha isan-kalady mivavaka, mandeha mivavaka, fa tsy manao ninona ho an'ny tompo fa zay fotsiny. Ty olona hafa any amin'ny ivelany any mihitsy fa natsony Jesosy tonga de tonga saina, satria izy ny tompo rehefa avy eo. Vakitsika izay, Lioka, toko 10. Toko 7. Lioka 7. Fakiko Lioka toko 7 andininy fa 9:30. Ary ny fariseo anankiray nanasa an'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao tanàna ary rehefa fantatrany fa Jesosy nipetraka tao amin'ilay fariseo dia nitondra tavalarim-pasitara feno menaka manitra izy. Ary nijanona teo ivoan'ny tanilany tongony izy ka nitomany dia nanakotra ny tongony tamin'ny ranomasina sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary no nahita izany ilay fariseo dia ilay fariseo nanasa azy dia nanao anakabe hoe raha mpaminany ity dia nalala fa dia malala io vehivavy manindry azy io nitoetrany fa mpanota izy. Any le fariseo koa ny zavatra ataony dia mijery an'ilay olona miasa be. Le olona miasa amin'ny Jesosy indray nahazo kiany eto aminy. Ito izy mba raha mba fantatrareo io fa io zao matetika ianao rehefa mitory an'i Jesosy dia ny olona mahita zavatra tenenina aminao foana. Izy amin'io tsy manao ininona tompo fa ianao le miasa amin'i Jesosy indray mahazo tiana be da be. Dia zao mahafinaritra, Jesosy tsy nanamarina an'ilay vehivavy zao teneniny Jesosy nanamarina an'ilay vehivavy. Hitanao ve izy vehivavy io? Tonga tato aminao zany ianao niatrahanao anahy. Inona mba nataonao tamiko? Tsy nanasa ny tongotro akory ianao, izy kosa izy nanakotra ny tongotro tamin'ny volondohany. Tamin'ny ranomasina azafady, namafana azy tamin'ny volondohany, nanositra ana tamin'ny menaka. Ianao izy tsy mba nanao an'izany satria manino izy Jesosy? Satria ianao izy navela tamin'ny kely. Fa izay navela tamin'ny be izy dia be fitiavana. Tady foana zay. Matetika ny olona mahavita asa mavesatra be ho an'i Jesosy dia ny olona tao anaty fahotana lalina. Jereo Paoly. Tsy nisy navita araka ny Paoly reo mpanompon'ny tompo rehetrarehetra io. Satria Paoly ny teny an'izao mihitsy tsy mendrika an'i Jesosy. Za zavatra tany amin'ny anina mihitsy fa tena noho ny fahasoavan'i Jesosy. Ianao rehefa mahatsapa an'izany zavatra hitanao zany. Raha za taloha zany tsy nieritreritra hitory. Fa noho ny soa nataon'i Jesosy lazaiko anareo dia tsy maintsy mitory tsy hanamarinana anao any an-danitra mba hiditra fa mitory fotsiny noho ny soa nataony tamiko. Fa be da be ny religieux, le religieux le olona endry. Fariseo. Miteny ihany nefa tsy manao koa izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matteo 7:20. Teny ihany izy nefa tsy manao. Dia le religieux le olona hitanao le endry. Matetika koa ohatrany hoe endry dia efa nitezana tao anatin'ny rafidrafitra sy ana dia montana tsy misotro tsy manina. Natsoin'i Jesosy fa ve tsy dia nanao an'iny. Tsy voatery lalàna nefa izany. Misy indray tonga dia mirehatra ao amin'ny tompo. Fa raha mba fantatrao fa amin'i Jesosy tsisy lehibe sy kely zany ny fahotana. Tovy daholo ny vidiny io. Ohatra hoe mpivarikena. Mpivarikena sady mpivarotr'omby. Dia tanilany eto manana omby dia tanilany eto manana ina 1 kilao. Dia nisy mpividy avy any. Ohatrina ny omby 4 millions FMG dia mividy izy. Ohatrina ny kilao ny 50 000. Atao 4 millions FMG. Tena tiako tenena amin'izany. Ohatr'izay ny fahotana. Izany ianao na dia kely tokony reconnaissant amin'i Jesosy. Satria vidiny io dia mitovy ihany dia ny rano. Tsisy lehibe sy kely zany. Namatotra be anao taloha matetika koa mantsy izay ny probleman'ny olona amin'izao. Manamary-tena. Za nisy olona zay ohatr'izay. Za hozy izy endry, za zao fa iroso mibatisa. Tamin'izany. Misy mbola tsy fantany filasan-tsara.
misy indray a magaga koa dia zao raha mandingitsika ny tenenan Jesosy mafy indrindra koa dia ny fariseo sy ny levita le mivavaka zany mivavaka zany tsy manao ininona ho an' Jesosy mihitsy jereva nge nisy taona izy nanao fanoharana Samaritana tsara fanahy Luka 7 nisy olona ho izy nandeha avy tao Jerosalema dia nidina dia nakany Jeriko dia tratran'ny jolay izy teny an-dalana rehefa tratran'ny jolay izy teny an-dalana izy navelany teo anaiky maty tonga avy any izy niza levita zany zany koa mbola mikarakara ny tranon'ilay fianana sy ny tempolo zany tsy miraty mihitsy raha vao resaka fivavahana fa nahita le olona ozy izy dia niny navelany teo miala avy any koa mpisorona ozy izy daholo le mivavaka daholo dia nahita azy izy dia navelany teo miala avy any amin'izay ozy izy Samaritana zany tsy makany amin'ny tempolo vao miditra ao zany dia roasiny Josy ino ozy izy nandray azy dia ino na kolokolo azy jerevany betabe no ONG manao asa soa vitsy ny kristianina manao an'izany betabe rehefa misy cyclone any betabe ny olona hoe andeha anoana any vitsy ny kristianina manao an'izany dia avy eo ny tenen'i Jesosy mihitsy moa misy an'le Matthieu 20 le hoe le miteny fotsiny fa tsy manao ny mpamoretra sy ny vehivavy zany koa izy milohanareo any paradisa fa nareo izay mivavaka rehetrarehetra io izy dia mihitsy ny amin'ny fariseo ny teneniny an'iny tsy tafiditra any satria manino nareo zany teoria fotsiny fa zao ny tenen'i Jesosy ny asa izay ataoko manambara zany hoe tsy resaka miteny fotsiny eto io fa misy asa atao zay vao manambara ay za marina ka ianao fa tena ka ianao ka manao an'ity sy manao an'ity tsy asa fiantrana ny teneniko asa fiantrana ny tenen'i Jesosy hoe aoka tsy ho fantatra ny tananao kaviana atao ny tananao kavanana fa ny teneny ny asa hafa Matthieu 20 andiny 7 Matthieu 20 andiny 7 fa hoana kosa ny hevitrareo nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy dia nakeo amin'ny lamatoy izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any amin'ny tanimboloko anio fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha dia nakeo amin'ny raha amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko kanjo tsy nandeha izy ka izy amin'ny kiza moa amin'izy rahalahy manao sitrapony rainy dia ozy izy ny lay matoa dia hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpanorehitra sy ny vehivavy janga milohanareo any fanjakany lanitra zay koa zany misy zany olona zay tadio foana fa Jesosy maniraka hiasa andeha hiasa any tamim-boaloboka dia misy ozy izy olona nitenen'ny rainy hoe ndana mandeha dia izy za tsy handeha zany hoe misy olona torinao tsy mandray filazantsara manao ny ataony any fa ndray andro amin'izay nanenina izy ny bebaka tonga dia nanao asa ho an'ny tompo fa misy indray olona miteny hoe andeha ataoko io fa tsy manao mihitsy Jakoba miteny izao mihitsy hoe moa tsy namarinina tamin'ny asa fa izy Abrahama fa raha finoana izy tsy navita navonjy azy tenenina izay mihitsy fa no amarinina tamin'ny asa koa izy dia niara-ny asa izy ny asany sy ny finoana zany hoe tsika zany mila miasa ho an'ny tompo tsy hoe miasa mba hidirana ny lanitra zay koa mantsy hafa indray misy indray olona mivavaka mazoto be manao asan'ny tompo Paoly moa niteny izany mihitsy vavolombelona ireny izy fa mazoto be ho anasan'Andriamanitra izy nefa tsy araka ny fahamarinana zany hoe misy olona zany tena jere fotsiny silamo tsy misy miasa ohatran'ny silamo zany vao resaka fanimpona vavaka indimy isan'andro ireo tsy maintsy makany lamaika mandrapahafaty tsy maintsy indrem-pandesa taona tsy maintsy manao ramadan 30 andro nefa manino tsy araka ny fahamarinana zay satria manino izy Paoly mitady anamarina ny tenany fakitsika Romanina 10 zay le asa tsy azo atao zay Romanina 10 ry rahalahy ny riny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena fa vavolombelona ireny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana
fa satria tsy nalala ny famarinana avy amin'andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny famarinana avy amin'andriamanitra fa Kristy ny farany lalàna ho fanamarinana an'izay rehetra mino. Vavolombelona amin'ireny ao izy fa reny dia mazoto be mihitsy fa tsy araka ny famarinana be da be ny finoana oatra zany. Dia satria manino izy satria tsy nalala ny famarinana avy amin'andriamanitra izy dia mitady hanamarina ny tenany. Tanareo va misy lamy maty tonga any an-danitra hainareo ny teneniny zao ny teneniny za mivavaka indimy isan'andro za manao ramadamy indrim-pandeha taona za efa nakany lameky indrim-pandeha tamin'ny androm-piainako tokony miditra ny lanitra satria vitako ny adidy be da be koa nasaina manao an'izany amin'izao tady hanamary tena amin'ny zavatra tao kaina ianareo ny tantaran'ny Kaina sy Abela misy mieritreritra Kaina sy mpanompo Kaina ny tena mpanompo an'Andriamanitra koa mivavaka samy mandeha hivavaka ao n'Andriamanitra angedra reo tsy ny teny mihitsy Kaina tsy nandeha nanolotra fanatitra nanatitra fanatitra mihitsy Kaina vavaka zany Abela vavaka koa fa tsy nitovy amin'izay le izy zany hoe tsy rehefa mivavaka akory dia izy inona ny ataony Kaina mamboly miasa tany fo marainy Kaina mangady fo marainy Kaina manao baingan-tany manondraka tsemboka mamboly karaoty ny rehetrarehetra izay Kaina andeha amin'izay ty atolotro an'Andriamanitra ny herin'ny tena komeko an'Andriamanitra akasitra'Andriamanitra Andriamanitra ô io zavatra rehetrarehetra io nataoko anao daholo akasitra ao inona nataony Abela tsy nanao inino miandry iondry zany avy amin'Andriamanitra nalay ny ondry nomen'Andriamanitra azy ihany nomen'Andriamanitra azy Jesosy Kristy zany Andriamanitra akasitra ao noho ny amin'ny Jesosy dia izy nazo sitraka Kaina tezitra rehefa avy eo tsy rariny kosa nataona zay veranga miasa mafy an'Andriamanitra dia rindreny nazo sitraka satria mitady hanamarina ny tenany iny rehefa tonga any an-danitra no ny herin'ny tenako nafako miditry ny lanitra voozina fa mila tsika ny tompo hiasa ho azy io na fotoana io na vola na fitaovana na olona na conseil dia ny daholo le zavatra nyteneniko rehetrarehetra teo fa tsy antso antsika hipetrapetraka izany Jesosy ary aza miandry an'i Jesosy latsaka anao ny asany eto tsika mandrapatonga anazy amin'ireo ny lanitra amin'ny fanjakana zay koa mantsy tsika amin'ny problème tsika asaintsika ataon'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra ataony io amin'ny alalanao amin'ny fanahany ao anatiny eo Jesosy natsy olona foana fa mila mihetsika ianao fa Jesosy koa tsy manao antery fa le manao ny asan'ny tompo mantsy tia ny nofo io te atory rehefa tonga ny lady riva nofo io mba te akaina nofo io te etsihena be da be ny zavatra tia ny nofo io atao raha vao mivavaka izany ianao ela be vao tonga eo dia izay mahatonga ny olona mahavesatra aminazy ny manao ny asan'Andriamanitra satria nofo ny manao azy satria mahatonga anazy rehefa hoe mahavesatra misy fotoana fa mila mifanahy masina mila mitombo donc fantatsika atsika rehetra ho atsika rehetra zany afatra zany inona no ataonao mihoatra noho ny sasany inona zany no ataonao an' Jesosy zao mbola atahotra ianao amin'ny herinandro hitoran'i Jesosy sa menatra ianao zany tsy kristianina zany sa entinao midera be mihitsy rehefa avy eo amin'izay miafinafina amin'izay andala ao amin'ny resaka kristianina ao am-piasana tsy mahasahy mijoro mihitsy fa manahirana be misy ohatr' zany anie kristianina fa rehefa tonga ny am-piasanao dia tsy hitan'olona zany miafina any anaty vata famaranao izy ny tompo ny jiro hainareo ny tenin' Jesosy tamin'io izy ny tompo tsy misy mametraka jiro ao amin'ny vata famarana fa apetrany ao amin'ny fanaovan-jiro zany hoe misy toerana tena sahazanao amin'ny fanaovan-jiro dia raha mandinika fanaovan-jiro nareo amin'ny apokalipsy dia teneny hoe fanaovan-jiro izy dia fiangonana inona le fiangonana tsy trano akory fa kristianina vondron'olona izay ametrahan'ny tompo anao rehefa ao am'plasy tsara ianao amin'ny toerana ametrahan'i Jesosy ianao amina fiangonana anankiray amin'ny fivoriana anankiray amin'ny raha lasy anabavy anankiray dia mazava ny ohatrano rehetrarehetra fa be da be ny jiro mandehandeha rery any tsy maty any ianao mila mivondrona ao anatina fiangonana anatin'ny vondrom-bavaka kitay tsy mirehetrarehetra zany dia izay ny teny tiako zaraina amintsika satria mila tsika Jesosy zany amin'ny asany iza ny iranay izy izy ny antsony Isaia iza ny andeha ho irakay
de mahazo totsy zao azy zao rery a sao de hoe eto de hoe ty zany be da be misy olona ny manao asan'ny tompo rehefa hitanao hoe araky ny sitrapon'Andriamanitra tady fanampiana izy a toano izy de manasa antsika rehetra say tsy anakely an'izay teny zay a an'olo tena manotompo ihany koa tsy be teoria be zanono mihitsy aloha ny teoria fa Jesosy zao pratika ny tadiavina teoria samy manana daholo fa aloha tonga de miasa Jesosy anie miasa raha mamaky an'io marika io nareo de miasa foana ny ao mandeha misy fotoana raha Jesosy tena tsy nitsahatra mihitsy de vao tonga kely otrano izy de tonga indray ny olona de tsy nisy fotoana isakafoanana akory izy eo amin'ny marika de andeha indray izy andeha anasitrana de izy ny fianakaviana efa lasa dala izy fa verisainy zany misy fotoana zany Jesosy tsy nijanony zany rehefa misy tokony omena de omeo fa tsy hodinao fanina oabolana ny teny am'izao mihitsy aza manao zao ny rahalanao ianao izy hoe mandehana aloha fa aloha raha pisy de miverina de omeko nefa manana ihany ianao misy olona oatra zany misy olona mba mangataka zavatra aminy andrazo aloha fa nefa misy ao an-tranony io oabolana ny teny izay zay mangataka aminao izy de aza lozanao izy Jesosy zay mangataka anao izy de aza lozanao mihodina zay mila fanampiana pio ina moa fivavahana marina izy Jakoby zay asa koa ny teneniny mamangy ny kamboty mamakany mpitondra tena miaro mipetipetina tsy azopetipetina zao tontolo zao asa daholo zany fa tsy ankehitriny fivavahana mantsy lasa ataotsika mipetraka de tonga reny am'lahy de mipetraka de tsy zany le amin'ny Jakoba teo hoe misy asa ataonao misy zavatra ataonao tsy asa anamarina tena fa noho ny nataon'i Jesosy taminao de mamaly azy ianao a no ny soa nataony taminao tantara ray farany amarana ko azy tantara nisy ty tenenao hoe tsy atery io manaraka an'i Jesosy io Abraham Lincoln zany Abraham Lincoln zany a filohan'ny États-Unis zany tamin'ny andron'ny fanandevozana de izy niady tamin'ny fanandevozana de nisy fotoana am'izay izy nakeny amin'ny tsenan'andevo misy andevo zany de rehefa nakeny amin'ny tsenan'andevo izy nahita olona andevo tena costaud mahay mihitsy zany raha ohatra hoe tena hiasa tany vetivitany daholo ny raha rehetra de nisy olona teo hividy azy vidy lafo mihitsy de koa zao izy le olona raha hoentiko any an-trano tena vita tsara ny asa zay le niteneniny de hoy izy am'izay Abraham Lincoln hoe raha tonga any amin'ity olo ty andevo ty vao mainka latsa andevo be any de nanontany le enchère moa zany samy manao hoe ariary zato dimanjato maratsy lafo indrindra mahazo azy de niteny le olona zao de izy Abraham Lincoln hoe nina zao de niakatra ihany ny sandan'le andevo lasa avo be kizy moa filoham-pirenena vidiny le izy nanam-bola de rehefa vidiny le izy le andevo zany lasa izy nandeha gaga be le andevo de lasa le andevo nanaraka anazy de izy le andeha fa ngaza tsy raisinao hiasany aminao ndray de izy Abraham Lincoln hoe ny olona izy vidy anao anandevo anao za hividy anao hanafaka anao de ina nataon'le andevo nanaraka ny Abraham Lincoln foana satria tsisy mpanompo tsisy tompo ohatran'ity de ohatr'izay koa ny eo amin'i Jesosy rehefa fantatrao na sarobidina ataony tompo taminao tsy antery ianao na Jesosy koa hanafaka anao fa tsy hanandevo anao zany fa ianao manaraka azy ho azy satria fantatrao hoe nafahany fotsiny ianao de io andevo io de tsy niala taminy mihitsy noho n'izay fotsiny nefa izy avy eo tsy nanandevo azy koa zay le verina Simona sy le vehivavy teo inona ny soa nataony tompo tao betsaka anie zay soa nataony Jesosy taminao zay eritrereto inona daholo ny soa rehetra nataony tompo tampoko rehefa sendra ny anatina adiny olona de adininy zay ary matetika koa rehefa misy zavatra mafy manjo de adininao ny ohatra karaha nisy olona nanao soa taminao nanao soa foana taminao iny olo iny rehefa andeha am'izay le olo iny nanao zavatra ratsy taminao adinao i soa rehetra nataony iny tonga de iny ratsy iny tadidinao tena miatra manainao mihitsy
rehefa misy ohatrany dia izao atao ny aloha izay ny ataoko eritreretiko foana ny zavatra nafararitra ny ranay saitsainako hoe mety zavatra mandaly fotsiny izany dia tadio ny soa nataon'i Jesosy ianao dia manaova soa ho an'i Jesosy